Hiditra avy hatrany kosa ao anatin'ny lafim-baovao ara-politika isika. Nisy ary ny valan-dresaka izay nataon'ny filoha Rajaonarimampianina notanterahana tany New York omaly valan-dresaka niaraka tamin'ny mpanao gazety sehatra maro moa niresahana nandritran'izay valan-dresaka izay. Isan'ny nasongadiny tamin'izany ny fanambarana fa amin'iny herinandro avy iny no ahafantarana izay Prime Ministra vaovao sy ireo ministra ny gouvernemanta voalohan'ny Repoblika faha-efatra. Hoarantsika ny tatitra makasika an'izay. Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia nanambara ny tenany fa mandra-piandry ny fijoroan'ny gouvernemanta vaovao dia misy Prime Ministra sy gouvernemanta miasa eto Madagasikara. Momba n'Andriamatoa Marc Ravalomanana, filoham-pirenena teo aloha, dia nilazainy fa tsy mifantoka fotsiny amin'ny filoham-pirenena teo aloha ny tenany fa mijery ny vahoaka malagasy izay 20 tapitrisa. Ka raha toa ka mitovy ny fijery amin'izay fiahiana amin'ny vahoaka malagasy izay dia mety hisy ny fifanantonana. Voaresaka nandritra io fotoana io ihany koa ny momba ny Exxon Mobil, ilay orinasa Amerikanina mpitrandraka solika. Nambaran'ny filoham-pirenena malagasy fa efa talohan'ny krizy no efa niasa teto amintsika ny orinasa Exxon Mobil fa nijanona izy ireo ny taona 2004 no nizavan'izy. Amin'izao fiverena Madagasikara ao anatin'ny rafitra manaraka ny lalam-pandrenana izao dia mikasa niverina hitrandraka eto Madagasikara izy ireo. Nandeha ihany koa ny resaka ny amin'ny hoe orinasa Amerikanina no nanome vola amin'ny filoham-pirenena malagasy na ahafahany nanao izao fitsidiana ny États-Unis izao. Nilaviny tanteraka izany ary nilazainy fa manam-bola ny tenany na dia ilana sasatra azy fa mbola resaka asa izao no atao ho any toerana. Raha momba ireo fiara tsy mataho-dalana n'Andriamatoa Camille Vital dia nilazainy fa nomena ho ana kandida tamina fifidianana filoham-pirenena izy ireo. Nefa ny tompony izay tsy iza fa mpanamboatra azy ireo kosa avy eo no nanolotra ireto fiara ireto ho an'ny fiadidiana ny Repoblika Malagasy. Tamin'izao dia ny tany États-Unis izao ihany koa no nionany tamin'ireo tompon'andraikitra ny Bretton Woods dia ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena izany.